Tsy mila hoe vola be ohatriny ianao fa dia manangona mandeha fazapana ny fiainana dia lasa rehefa andeha ramaty hanina ianao. Raha ohatra ny hoe voankazo tsotra izao no tehirizinao iny mbola mila hoe vata fampangatsiahana, frigo. Fa raha voankazo maina izy amin'ny ankapobeny tsy dia tena mila an'izay fombafomba be fitehirizana be izay hoe andeha hanao frigo. Misy ary tena hoe ny fitehirizana anazy maharitra aman-taonany mihitsy ary ny voankazo maina. Miarahaba antsika rehetra manaraka izao fandarana izao Philibert Rakotonaina avy amin'ny voankazo maina bio. Araka ny mahafandarina azy hoe hizara dia hifampizara tokoa antsika androany. Arak'izay hoe revendeur izay dia misy ao anatin'izay ny hoe vendeur, izay midika ny hoe mpivarotra. Dia ao anatin'izay revendeur izay misy ny karazan'olona samihafa, misy ny mpamatsy dia misy koa ny mpanjifa. Dia ianao zany eo amin'izay fotoana izay eo anelanelan'ireo mpamatsy sy mpanjifa ireo, izany hoe mifanampy, mifampiankina. Manampy kokoa zany ny mpamokatra ny mpamatsy anao amin'izay fotoana izay ary ihany koa manome fahafa-po ny mpanjifa amin'ny vokatra amidinao. Ny safidy aloha zany hoe ny antony hoe tsy hamokatra fa hivarotra dia voalohany indrindra misy ny hoe fifanampiana ao anatin'izany, dia manampy bebe kokoa an'ireo mpamokatra ao anatin'izay sehatra izay. Moa eo koa moa zany ny tena tsy dia manana loatra ny hoe expérience hoe andeha hamokatra an'ilay produit amidinay. Zay voalazako izay hoe fifanampiana fifanampiana ilay izy, zany hoe izy manana ny vokatra avy aminazy vokariny dia manamora kokoa zany ny atao hoe fivarotana, satria mety hoe somary manana fahasarotana kely izy nivarotra sahalan'izany ary mety hoe aza ahitany tombony bebe kokoa ny hoe ny fisian'ny revendeur tahakanay. Amin'ny ankapobeny aloha zany dia tsisy afa-tsy ny kalitaon'ny vokatra raha sahalan'ny atao aminay manokana aloha zany zao atao amin'ny voankazo maina bio dia ny qualité dia ny fahadiovana, izay ny tena zava-dehibe. Ie, mampiavaka ny hoe voankazo maina sy ny voankazo tsotra dia ny resaka fitehirizana anazy, fa ny tombontsoa azo avy aminy dia mitovy ihany. Raha ohatra ny hoe voankazo tsotra izao no tehirizinao iny mbola mila hoe vata fampangatsiahana, frigo, mila tsisy hoe firy andro iny dia efa ho simba, ho lo. Fa raha voankazo maina izy amin'ny ankapobeny tsy dia tena mila an'izay fombafomba be fitehirizana be izay hoe andeha hanao frigo. Misy ary tena hoe ny fitehirizana anazy maharitra aman-taonany mihitsy ary ny voankazo maina, kanefa ny tombontsoa azo avy aminy mitovy ihany. Amin'ny ankapobeny aloha zany sy ny fahafantarako azy dia azo amainina daholo, fa raha fahalalako aloha ry zavoka kosa angamba tsy mety amainina, ataonao ahoana ny hoe hanamaina zavoka, nefa tsy fantatro, mety misy mieritreritra hoe izaho aloha mbola tsy nahafantatra hoe misy zavoka maina
Mbola tsy nahafantatra aloha sy tsy mbola nahalala hatreto aloha fa tsy fantatro mety misy mbola exploité an'izay zavatra izay angamba. Ie, ny atombohan'ny hoe ny fidirana tanatin'izao sehatra marevandera izao sy ny hoe fivarotana resaka voankazo maina dia avy amina fianakaviana iray izay mpivarotra. Niandohana aloha izaho zao dia raisin sec, izay aloha izaho zao niandohana ary natomboka tamin'ny zavatra kelikely, tsy dia tena hoe nanana be inona fa nanomboka tamin'izay resaka raisin sec izay dia nivarotra an'izay aho. Rehefa mivarotra an'izay aho dia manomboka amin'izay ny mpanjifa manontany: sao dia misy an'izao produit izao aminareo? Sao dia misy an'izao produit izao aminareo? Dia araky ny filan'ny mpanjifa iny no nampisokatra zany ny tao anatin'ilay sehatra hoe hay tena ilain'ny olona kay le produit sahala am'izao mety amin'ny olona kay le produit sahala am'izao. Nanomboka teo zay no ni-exploité hoe aiza zany no ahafahana mahita an'ity vokatra ity fa tena ilain'ny olona le izy zany amin'ny fiainana andavanandro dia amin'izao efa maro dia maro ny produit izay misy ao aminay amin'izao fotoana izao. Ie, tsy hafenina fa misy ary dia tena misy toy ny zavatra rehetra tsy maintsy misy olana sedraina indrindrandrindra ao anatin'ny varotra. Raha sahalan'ny voankazo maina bio manokana zao, ny olana tena hoe matetika tranga ary tena anisany hoe azo lazaina hoe goavana ihany dia ny fiovaovan'ny vidin'ny entana. Amin'ny ankapobeny moa zany ny produit misy ato aminay dia importé avokoa importé avokoa ny 95% ny produit amidy ato aminay. Dia amin'izay hoe afaran'izay dia raha malala ny zava-misy ny resaka hoe korona dôlara sahala amin'izany miovaova. Dia amin'izay fotoana izay nefa ianao matetika lasa misy fiantraikany be dia be amin'ny mpanjifa le resaka le vidiny miovaova satria ny mpanjifa satrony foana anazy moa hijanona amin'iny vidiny efa nampanantenaina sy nomenao anazy iny ity foana ny efa nividiananay. Dia kanefa matetika izay misedra olana ao anaty faty antoka amin'izay fotoana izay. Ie, tamin'ity asa ity zany tsara aloha zany no mampatsiahy kely fa ny fanombohana ny taona nanombohana zay nanomboka 2024 février 2024 teo no nanomboka tena hoe talohan'izay moa zany efa nivarobarotra teny ihany fa mbola tsy dia tena hoe matihanina ao anatin'le resaka le varotra fa nanomboka février 2024 teo tena hoe tena nirotsaka tanteraka tao anatin'le izy. Eny efa na dia efa nirotsaka tao anatin'le sehatra azo lazaina hoe mamatihanina ary dia azo lazaina hoe mbola nisy ihany ny asa, mbola hoe sady niasa tamina orinasa dia sady misabaka etsy fa rehefa tena nandeha ny fotoana dia tsy nampoizina fa nisy ino ity banky anankiray nangataka fiara-miasa taminay izay tena hoe liana tamin'ny vokatra amidinay dia tena hoe tsy nampoizina fa tena hoe tonga dia contrat tena tsy azonao eritreretina mihitsy ilay izy. Dia nanomboka teo dia tena hoe aleo hifotorana amin'izay ity zavatra ity asa atao hoe asa fivelomana amin'izay ilay izy fa tsy hoe vadin'asa. Dia nafoy amin'izay ny asa hafa tany fa dia efa hoe aleo hifototra tanteraka amin'ity fa dia azo lazaina hoe tena hoe asa mahavelo ity zavatra ity. Dia izay no anisan'ny tena hoe zava-dehibe teo amin'ity, anisan'ny hoe niandohan'ny mahazava-dehibe an'ity asa ity zany. Ny fepetra entre fournisseur sy ho anay revendeur raha mahakasika ny fournisseur izay efa niara-niasa taminay hatramin'izay aloha
dia voalohany indrindra nazy satria resaka hoe resaka varotra dia ny saripady be ny resaka paiement resaka délai de paiement iny mila hajaina tsara iny zavatra iny. Ohatranay aloha za zao ohatranay voankazo maina bio dia teny hoe alohanay tsy misy ny entana amidy toy izay hoe paiement fournisseur no atao ambany zavatra. Dia raha ny fepetra ho anay revendeur amin'ny ino ty envers ny fournisseur, ny fepetra dia tsotra qualité an'ny entana, qualité an'ny entana satria iny dia tena izy saripady be mihitsy satria ny mpanjifanay dia tsy te halala hoe ty olo ty misy fournisseur dia ho apetraka amin'ny fournisseur ny resaka faratsiany qualité hoe ny fournisseur nahatonga an'io na inona fa dia izay ny fantatry ny fournisseur dia tsy maintsy mi-assurer an'izay qualité izay izahay. Ary matetika ary ny teny hoe anisan'ny tena takianay voalohany indrindra ny date de péremption an'ny entana izay alainay any amin'ny fournisseur io. Izay no fepetra azo tenenina. Torohevitra dia mazava ho azy manangona tsikelikely, tsy mila hoe vola be ohatriny ianao fa dia manangona mandeha pazapà ny fiainana dia manangona tsikelikely ianao dia mitombo tsikelikely iny rehefa avy eo dia lasa revendeur maty hanina ianao. Ny lesoka tokony hoe hiditra amin'ny rehefa hoe hiditra amin'ny resaka varotra zany dia ny osoka tena ialana fa dia ny famitahana ny mpanjifa iny tena ialana. Ny hafatra ho antsika tanora amin'izao fotoana izao aza matoritory be da be ny opportunité azontsika exploitena amin'izao fiainana izao. Dia tsy voatery hoe araka ny teneniko ty hanina vola be ianao fa manangona miainga amin'ny tsikelikely ianao dia lasa io mety io. Maro ny olana tokony ho sedraina fa tsy maintsy sedraina izay zavatra izay fa mila miroso foana ianao n'inona olana mitranga. Ie, tena zava-dehibe tokoa ny fandaharana izara indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Maro ny zavatra tokony fampizarana dia anisan'izao fandaharana izao anisany fanaparitahana ny resaka fizarana traikefa ho an'ny indrindrandrindra fa ho antsika tanora amin'izao fotoana izao fa dia mahafinaritra ny fandaharana fa dia misaotra betsaka nandray nampiatrano teto amin'izao fandaharana izao. Aleo matoboka.